Isan'ny ireo nandefa solotena nanatrika ity lanonana teny Mahamasina ity ihany koa moa ny firenena Marôkana nitondra ny hafatry ny Mpanjaka MOHAMED VI ny ministra ny raharaham-bahininy Marôkana tamin'izany. Ravak'Andriamanala Mamrasoaevo. Ny araban'ny vahoaka malagasy noho ny dingana vitany eo amin'ny firosoana famanana krizy ny Mpanjakany Maroka MOHAMED VI taorinina fahavitany lanonana fianianana ny tanterahan'ny filohery rajona mampianina androany araka ny tatitra nataon'ny ministra ny raharaham-bahininy Marôkana. Mijano eo akaiky ny vahoaka malagasy hatrany Mpanjakany Maroka ary vonina ifanampy eo amin'ny asa fampandrosoana sy ny famerenana ny famarina toeran'ny fitondrana ary ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara ny firenena Marôkana hoy ny tenany. Nampatsiahivin'ny rahateo fa voafatotry ny tantara fifandraisan'ny roa tonta satria Madagasikara no nampiatrano Mpanjaka MOHAMED V tamin'ny fotoana nanaovan'ny sesitany politika tamin'ny taona 1370. Tsy adino ny vahoaka Marôkana hoy izy ny fandraisana sy ny fikarakarana nataon'ny Madagasikara tamin'izany. Misandraka amin'ny sehatra maro ny fiarahamasan'ny firenena Marôkana sy ny firenena malagasy toy ny eo amin'ny sehatra ny fampianarana, fambolena sy ny fanamboarana ny fotodrafitrasa fa ndraiky amin'izany ny sehatra ny fanamboarana fotodrafitrasa momba ny fampandrosoana. Eo ihany koa nefa ny fampiroboroboana miralenta sy ny fampindramam-bola madinika.